Alarbi fa telopolo ny volana May 2024 alarbi farany amin'ity volana May 2024 ity zany de ampitiavana noerahana aminao ary anasana no ihany koa ny anaraka hatramin'ny farany ray ny fampalalam-baovao ito amin'ny fahita lavitra ma TV mbola miodidina ao anatin'ny vaovao politika ny vaovao izay mahaliana ny be sy ny maro ary arahan'ireo mpanara-baovao akaiky amin'izao fotoana izao indrindra ny akon'ilay didy izay navoakan'ny fitsarana avy momba lalampanorenena farany teo misy tsy mazava ny didy navoakan'ny fitsarana avy momba lalampanorenena farany teo iny ka de mitaky fanazavana bebe kokoa ny mpisolovavan'ny filoham-pirenena ankehitriny andriamatoa Hery Rajaonarimampianina tonga teny amin'ny lapan'ny fitsarana avy momba ny lalampanorenena noho izany ireto mpisolovava ireto ary mitaky ny hamoaboasana ny didy izay nivoaka farany teo. Tonga teny amin'ny fitsarana avy momba lalampanorenena Amboda ny mpisolovavan'ny filoham-pirenena de ny maître isany Rakotonirina Tantely sy Ramanase Charlotte nametraka fangatahana teo anivon'ity androm-panjakana ity mba hitondra fanazavana momba ny didy izay navoakany tamin'ny 5 May 2024 lasa teo. Iny didiny no ahafahany firenena ivoaka amin'ny tsy hiverina amin'ny krizy intsony. Zavatra fantatra nefany dia misy zavatra otrany manjavozavo tsy mazava ny didy ka noho izany zany dia zay no antony hiverenanay eto amin'ny ACC. Marenga amintsika fa teraka interprétation samihafa araka ny firenena politika le izy satria misy tsy mazava zay ny atondiana eto zany ka tsara raha zareo namoaka didy ny haute cour constitutionnelle zany no manazava kokoa satria misy zavatra fandikana be dia be ary nefa zay fandikana araka ny firenena politika zay mety vao maika hiteraka krizy atsika. Mikasika izay fandikana didiny RCC zay tokoa dia noraisin'ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana ho fandraisana iny fanapahan-kevitra ny fitsarana avy momba ny lalampanorenana iny. Amin'izao fotoana izao anefa dia miteraka resabe indray ny fanendrena prime ministre vaovao sy ny fananganana gouvernemanta iraisana.